Falymiarabantsika tsirairay avindrehitra tsy tia hilady maraina fa folo ny volana novambra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary ny soa indrindra ho anao hatrany indray miditra anatin'izao herinandro vaovao izao indray isika. Loha inderantsika ny amin'ny mofonainan'io dia vavaka isika. Ianay tsara indezan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny anja sy ny voninahitra. Satria anao izay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray ankehitriny dia ny fandraisana ny teninao. Irinay tokoa tompo ianao mba hanavao anay, hanananay fotom-pisainana mifanaraka amin'ny sitraponao ka hatanjaka izahay na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy ary tompo fanantenana na amin'ny fanarahana anao. Izay ny tenao izy ankehitriny dia metezanao hiaraka aminay eto aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe mahasalama ny tena fivavahana marina. Nalaina aminao bolany toko 7:7 manao hoe lalana mahafinaritra ny lalany ary fiadanana ny alehan'ny rehetra. Amen. Tsy alahelo sy fahoriana avokoa tsy akory izao tontolo izao. Andriamanitra dia fitiavana. Izany no voasoratra eny amin'ny tsiro vao mivelatra sy eny amin'ny ahitra vao mitsimoka eny. Ny vorona mahateo tia, ny voninkazo izay misoratsoratra ny hazo mijoalajoala ho analo. Reny rehetra ireny dia mitory ny fitiavana fatratra sy ny fitandremana ambony indrindra ataon'Andriamanitra ary ihany koa ny faniriany hasambatra ny zanany. Tsy mitaky ny hamoizan'izy ireo zavatra iray izy raha toa mahasoa azy indrindra manko ny hiazonana an'izany. Anankiray amin'ireo fahadiso-kevitra mamoetra indrindra ny fiheverana fa manimba ny fahasalamana hozy izy ny fivavahana. Hoy nefa ny soratra masina manao hoe ny fatahorana an' Jehova no ahazahoana fiainana. Ary na izy ianao no maniry fiainana hozy izy ka tia andro maro ahitana ny soa dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy teny fitaka. Alavery ny ratsy manaova ny soa mitadiava fihavanana ka raha izany. Izany ny teny izay voasoratra ao amin'ny Salamo. Mampirindra indray ny fihavanan'ny olona amin'ny adidin'Andriamanitra ara-nofo sy ara-tsaina ary koa ara-panahy ny fivavahana marina. Miteraka fifehezan-tena sy fahatokiana ny fahalalana honiny ihany koa izany. Manandratra ny saina ary manamasina ny fahaizana mandanjalanja ny fivavahana. Azahoany fanahy manandrana mialohan'ny fahadiovan'ny lanitra ihany koa izany. Manamaivana ny enta mavesatra vokatry ny tabataba sy ny ahiahy mahazo antsika ny finoanan'Andriamanitra sy ny fitondrany lehibe. Mahasalama sy mahalava andro iainana ary mampiravoravo ny fo amin'ny fitahian'ny lanitra rehetra mihitsy ny fivavahana. Manokatra ny fanahintsika higoka amin'ilay loharanom-pahasambarana izay tsy mety rehetra. Tsy izany kosa nefa ny fieritreretan'ny sasany fa vao maika hieritreretana fa ny fivavahana hozy izy no tsy mahasalama, ny fivavahana no mampahantra, no fivavahana no tsy mampivoatra. Misy firaisana ety amin'ny saina sy ny tena ary ny ahatratrarana fenitra ara-pitondran'ny tena sy ara-pahalalana ambony ny fivavahana dia tsy maintsy hajaina ireo lalàna izay mifehy ny tenantsika. Mba hanana toetra miorina tsara sy mirindra dia tsy maintsy ampiasaina ny hery ara-tsaina sy ny hery ara-batana ary ny hery ara-panahy. Inona moa ny siansa manan-danja indrindra mihoatra noho ny fandinihana n'ity tena mahatsalanjona izay nankin'Andriamanitra ho tantanintsika ity ary koa ireo fitsipika izay tokony harahana mba hitondra hery antsika hitandrona ny fahasalamana. Izany no lalana marina. Iriko mba hanana fomba fijery vaovao isika, tsy hanaiky irona amin'ny fomba fisaina ny alefa ankehitriny eto amin'izao tontolo izao fa hatsapa fa mahasoa tokoa ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra antsika. Amen. Rehanay tsara indezan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izay. Irinay tompo mba hiavaozanay aminao. Hiavaozanay amin'ny tsara kokoa tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa ho amin'ny fanavaozana ny saina ary hanao izay rehetra ankasitrahanao rery ihany. Anaran'i Jesosy. Amen. Sarov
Sapia